Atolotry ny radio plus ho anao mandritra ity herinandro ity. Fitia Diso Lalana. Tantara Mitohy nosoratany Priskara Kotoary Manana, Olalaoviny Laira Kotoary Soa, Daniel niaraka tamin'ny Priskara Kotoary Manana sy Volatiana antry ny aina. Nanatontosa Raha sy tatanta. Anio ny andro faha efatra. Iraina telozanao tao anaty alahelo tokoa ve zay? Mamiko loatra ange anao saingy tsy nahay niaro mifankatiavantsika akory afa dia nysopara fie. Inona mbola mampitomany sy mampalahelo be anao ohatr'izao? Tsy efa lasa an'izay ve ny ratsy rehetra? Za nefa nampitandranao tany ambolohany hoe tandre moa sao dia lasa pity aminy fa ho sahirana ianao e. Zao ny alehany rehefa tsy manaraka ny teniko. Afa fao iranomasy io. Tendao voaka andeha nalazy kely any ivelany ihany fa tsy tiako mahita anao ohatr'izao. Miala ianao ezy, miala. Tsy misy mandeha mivoaka miaraka aminao zany eo. Nisaraka aminao aza zao no andeha ho ataoko. Saraka. Teminy ve ianao fa ho afa miala amin'izao fotsiny? Aza mirediredy ry Joary a. Ka tsy efa azonao ve nirinao e? Omeko anao daholo ireo arendreo. Dia avelao aho. Efa tratranao ny tanjonako inona indray, na tamin'ny anjavatra anankiray aza tsy izy kitiako fa omeko anao avokoa. Ho atsika senao ngy nanaovana an'ireny e. Ilaiko ny arena fa ianao koa tsy miala amiko izany. Azonao zany? Vehivavy adala. Eto andoha-pasanao eto ary iraina no manovoady fa tsy maintsy vitako ny falifatinao a. Na fi zany na am'le Joary tsy vanina iny. Na voiko azy ianao nefa dia zao ny hafaranao. Nandao an'ity tany ty tao anaty fangiry firina sy alahelo. Eto ihany koa ny ampahafantarako anao ny fitiavako. Fitiavana izay nandoro tany anatiko tany saingy tsahako ny porahana taminao mba tsy hanimba ny finamanantsika sy ny fahasambaranao teo anilan'ny Joary. Telo volana izay no nalasanao ry Iraina. Za tia nanomiaina raha mila tsy ho vitako intsony. Na nijery an'le mpamosavavy iny aza moa mahatsiravina. Lezaka manao an'izay mahafaly izy saingy tsy toy ny taloha intsony ny fiarahana izy ve. Hafa ihany koa ianao ry Iraina. Efa lasanao tanteraka amin'ny fitiavaka ka mety tsy tepo amin'ny olo-kafa intsony. Joary? Inona? Inona koa ary tia kizitim-bilona be ty e. Andro any tontolo ianao efa tsy niteny mihitsy resahana. Andro efa haly io dia mbola kizitina ihany. Fa misy inona ry Joary a? Tsy misy ninina fa mialahy ianao ry fifareraka ka. Misakorokorika ohatran'ny olona daly ireny. Miala ianao atoriako. Tsy azoko mihitsy koa hoe inona ary no tena mahazo anao ka. Mba miezaka manantona sy manampy-tamby ianao ihany aho fa tena tsy tia intsony ve ianao e? Maninona tsy mamaly? Maninona raha tonga dia tsorina ry Joary fa leo anahy ianao a? Sa misy vehivavy hafa ny ambadiko izao? Rehefa tsy tonga dia atory ianao fa mbola imemenina dia aleoko mihitsy aloha mifindrary amin'ny efitra ambadika arika. Tsy manam-potoana efa malena aminao akory a. Miverena aty ianao. Zany miresaka aminao e. Joary. Tsy nisy ny raharaha iny anahy akory. Haiko fa tsy misy vehivavy hafa izany ihany fa mbola ilay kala Iraina iny ihany izao no anton'izao. Mbola manalokaloka foana ny lolony na dia efa tsy eto intsony aza.
Aiza ve rangahy dia ady lava ohatry tao foana ny ainana atao trano ato. Ahoana reny ataoko mba hampiverina fitiavan-tsoary aty amiko e? Hitako ny atao ka. Sady inona moa ny olana e? Ny vola misy. Hoay izay hoe ianao fa efa voafatotra eto amiko e. Dia izay ny zavatra ataondry izay. Mila maily sy manongila tsofina tsara. Mila araka ndry daholo ny zavatra rehetra ao amin'ny orinasa io. Manomboka mikely indrindra io ataovy izay azo atao rehetra nanany fahatokisana amindry. Ao! Izany ve tsy sarotra be lanja? Ahoana ny atokisan'ny olona mbola tsy fantany akory? Ka eo mihitsy ny teny ilaivako ny fahaizandry eo. Mila maharitra sy malefaka ary manaraka tsakany sy andavany anjela izay ndry. Mila maimeno azy koa. Ataovy izay alasa tanaka avany any indry. Zay fotsiny. Eny ariko. Aleo ary andeha. Sady efa miandry koa izay ny ao am-piasana. Ok Kisandra. Matoky indry Efa mipetrapetraka daholo izay mipaikady rehetra. Tsy maintsy mivaly aminareo ny ratsy nataonareo fa tsisy afa-maina zany fotsiny eo e. Mifinoanareo ny namako akaiky sy olona tiako mba hahafahanareo mikalabina amin'ny arenany. Dia mieritreritra nareo fa ho avelako amin'izao fotsiny. Miomana fahanomboka androany mivaly vaty. Miarahaba tompoko. Sandra, izaho le sekretarianao vaovao. Tonga dia andana raisy ny asanao ary. Tsy mila resa be fa andana raisy ny asanao dia vity. Hiasa neny alehanao aty fa tsy resaka akory. Dia idio varavaran'io rehefa mivoaka ianao. Eny tompoko. Tena ho mafy ny asandry Sandra raha izao olona sady tsy mitsikiny tsy mijery akory no entitra be. Marina raha mba nitodika sy mijery akory izy. Na ny Raha koa tsy mivaliany akory. Mba lehilahy inona koa ary tony. Azao andeha hivoaka zao dia tonga dia an'ilo eto olo andro andeha voako androany. Raha piso vao miverina eo. Eny tompoko. Tsy napoziko koa iny voany teo iny. Za mbola lasa eritreritra. Hita mihitsy hoe tena taitra be. Ny fijery amin'ny masika be ohatry ny renindreny. Lanja koa amin'io tsy mba mampiomana akory hoe olona masika be ohatry ny ane izany zoary izany ohatry ny hoe maivana be ery le asa mpanaovy lanja ka izany aty. Mila mifantoka tsara fotsiny raga. Tsy maintsy vitako izay nampanaoviny Ary izy ianao? Manahoana tompoko? Manahoana? Iza ho Sandra tompoko. Sekretera vaovao amin'ny sojoary. Ao izy? Lasa nivoaka izy tompoko. Nivoaka? Nivoaka aiza hoany? Tena tsy haiko indray zao ny amin'izay madama. Ianao ve sekretera dia tsy hainao izay misy azy? Vehivavy fendrana. Mba iza koa ary ny vehivavy iny. Hafahafa sady tsy mahalala fomba akory. Ary taiza ianao androany tontolo? Fa ataonao inona? Tany am-piasana fa tsy tany ianao. Rehefa mody atao trano dia ataovy ampy anao izay. Ary aiza daholo le sarina sy raina tamin'ny mariazy mipetraka tamin'ny rindriny ireny? Aiza koa ny teto ambony latabatra teto? No esoriko. Vehivavy tsy saina. Fa iza na mialalanao ikitikika ny sarim-badiko? Vadinao ahoana? Efa za zao no eto. Sady manalkalaka ohatry ny razana tsy hita fotsiny. Averinao amin'ny toerany daholo izay raha tsy tia hita raharaha amiko ianao Ataovy izay ataonao fa za tsy hamerina an'izany Dia miteny ianao Ahoana nipetrahako amina trano feno sarin'ny ravivaviko amin'ny olona efa maty? Ohatray, mahazo mandeha ianao rehefa tsy mazaka. Tranoko ty, izay ditiko no arahana. Tranonao ahoana moa?
niaran-ketrika izao ihany. Ohatray, za mivady mariazy ny iraina. Daholo ireo nidikan'izany. Avy ere moramora zay dia tsy mila mikitikidika ninina ato ianao raha tsy te horoako ato Tena niova tanteraka mihitsy tsoary. Taizany teo amin'ny fiainanay tsy mba ngasy-tanana ohatran'izany. Tsy velona, tsy maty ndrirena fa dia problème ao afoana. Za mba nieritreritra hoe esoriko ataholo momba ndry dia ho adino ndry koinina akory. Za ndray tia nahazo loza. Aonga tsoary. Eny tompoko. Iza moa ilay mitady azy azafady ampilazako azy? Tsy mila ampilazana izany aho Za madame Fi. Za mivadiny raha tsy andry. Lotry. Fa inona ny ataonao aty? Hitady anao ako. Za nga tsy mba afaka mandalo aty ampiasana an'ilay olo tiako Sady misy resaka ataoko aminao. Afaka miandry any an-trano zany fa asa no atao aty rehefa tonga any amin'ny resaka. Tsoary Enao aza zara mitendry rehefa any an-trano. Tsy mody ianao raha tsy alina be. Na te hiresaka aminao aza dia lasa ady foana. Ezaka mandamina fa tsy haiko tsony ka. Ka inona ary no ilainao fa maika hiasa Ka zao. Inona? Ary mba jereo rehefa miresaka amiko manomana fakandrivotra any amoron-dranomasina ho antsika senao Dia maninona? Amin'ity herinandro ity any eto masina. Amerenana indray ny fitiavantsika ako. Hitako hoe lasa rotoroto izany ny fiainantsika tato ato dia aleo mba miala sasatra kely. Zay. Vita. Ka mahazo mandeha amin'izay ary rehefa vita ny resaka ao. Ka ny hevitrako? Tsy manam-potoana amin'izany ary fia. Be dia be ny asako. Tsoary aleo any hivoaka rehefa tsy hivoaka ianao mbola pesaka ny zavatra ao ataoko. Inona re no ataoko amin'iny lehilahy iny Efa nataoko daholo ny hevitra rehetra fa tsy miova mihitsy izy. Aiza ve rangaka efa mba manao izay mahafalifaly azy Ataony sakafo tena tiany, karakaraina tsara rehefa tonga any trano. So mba hoe hanao vakansa kely fa dia ferehevitra tanteraka mihitsy aka. Tembola n'olona kiala tsy vaniny ihany no mahatonga an'izao. Aleo rangaha za andeha. Inona koa moa no sanonako ato. Manomboka izao dia ataovy anatin'ny saikelin'indrio fa za mivady ny tsoary. Noho izany raha te hiditra ao amin'ny biraony dia miditra amin'ny ora sy taona izay tiako. Na manao inona izy na manao inona. Mazava tsara? Eny tompoko. Aiza ihany ary tsoary mbola tsy tonga foana hatramin'izao. Antsoina tsy mandray telefona nefa lazain'ilay kiala vendrana iny tsy miverina tany am-piatsana tsony izy ilay lasa tankio. Dia sanatria ka any amina vehivavy hafany. Raha izany aloha no misy dia tena tsy haiko tsony angamba ny ahazo anao ry tsoary. Miaraka mamonjy any iraina any nareo roa kely fa ataovy tsara. Any ianao sady manana an'izay fatim-behivavinao any manana ny iraina. Avelako hikorotana any amin'izay misy anareo any nareo. Izany kosa fa tonga ka. Efa saneniko mampiditra fiara ao anaty garage izany. Fa taiza ianao izao fa malala miditra ny trano. Sady amin'io mampivelona ohatry ny reny olona tsisy fotony reny. Ahoanao inona izay nisy tsy zaranao ary mbola mody. Mbola miaritra miaraka miaina amina mpamosavy. Tsoary Dino sao dia efa tizo tafa oatra loatra ny vavanao izany vadinao anie Inona manamarika fa vadiko ianao? Tsy manambady ianao izany iraina ny vadiko fa efa vononao izy. Vehivavy tsy vanona. Miala ianao fa aza mikasikasika korangazy. Maharikoriko na mijery anao azy. Tsoary ahoana re nataoko amin'iny? Tabatabaina belobe, tambatambazina mivomay midigodrambo. Fa ianao kosa aloha na ho aiza tsy afa-pela amiko izany ry tsoary. Ianao dia airery ihany.
natolotry ny radio plus ho anao teo. Fitia Diso Lalana. Tantara Mitohy nosoratany Priskara Kotoarymanana, Olalaoviny Laira Kotoarysoa, Daniel niaraka tamin'ny Priskara Kotoarymanana sy Volatina antry ny aina. Nanatontosa Ramse Tatanta. Mbola hitohy.